Manomboka amin'ny 7 ariva ka hatramin'ny 12 alina isan'andro ano tapaka ny jiro eny amin'ny fokotany Tsararano ambony. Mijala araka izany ireo mponina ao amin'ny tsy fokotany ity fa tsy mba mahita izay vaovao akory. Tena tapatapaka mihitsy aloha jiro aminay ity Tsararano ambony. Manomboka amin'ny 9 misy amin'ny 10 alina amin'ny 7 alina no mandeha. Isan'andro? Isan'andro. Ary maraina? Maraina ndraiky tsy tapaka fa amin'ny ariva ihany izy tapaka. Tavela mijaly mihitsy zany le zay ity. Zay ity Tsararano ambony aloha dia tena malahelo mihitsy satria tapaka jiro manomboka amin'ny 7 dia tapaka jiro tsy mandeha mihitsy raha tsy any amin'ny 12 na amin'ny 12 matinali. Anisan'ny olana goavana hoentin'izao fahatapahana izao ny fitombon'ny fandaniana eo amin'ireo mponina. Mila mividy labzy mantsy avao mazava ny ao an-trano. Manapitrotraka ihany koa ny fitaintainana eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Amin'le jiro matapatapaka zany mampatsitirira maharatsy anazy le olo ratsy zany manararotra. Efa ain'olona aminay ety mihitsy hoe amin'ny 9 tapaka. Amin'izany tany tsy milamina anao matahotra makarano zay ny fahasarana ety Tsararano. Ny vaovao mandalo efa tsy henonay mpangalatra manadary jiro maizika tsisy jiro mihitsy zay Tsararano amin'ny 7 efa tapaka jiro. Ho an'ny rano manokana kosa dia mbola mitohy hatrany ny fahatapahana. Rano raha tsy mifoha amin'ny 3 maraina dia tsy mahazo rano. Tapaka rano amin'ny 3 maraina dia manomboka amin'ny 3 makarano dia amin'ny 5 sasany efa tsy mandeha. Ka zay misy tena mijaly misy zay Tsararano raha resaka jiro, resaka rano, tena sahirana be zay Tsararano ambony, tena sahirana amin'ny resaka rano, jiro. Rano aloha tena mampipaipaka anay mihitsy, tena mijaly mihitsy zay ity resaka rano ity. Ohatra zay zao mandeha amin'ny 9 maraina zay zao farany mandeha. Amin'ny 3 maraina zay mifoha makarano. Raha tsy mifoha maraina zay zao zao tsy makarano. Izy mandeha amin'ny 9 iny koa. Izy maty amin'ny 9 iny tsy mandeha koa i raha tsy amin'ny 7 alina. Efa nisy foana ngamba nataon'ny président fokotanay fa mbola hatram'izao mbola tsy misy fiovany rano. Tena mbola tsy misy fiovany mihitsy izy hitanareo bidon maika eo izy io pompinay tsy mandeha io. Nanambara ny Sept fokotany fa efa tonga teny an-toerana ny teo anivon'ny Jirama ny jery akaiky izao raharaha izao. Mahakasika ny tirano tapaka isaky ny amin'ny 9 maraina sy ny amin'ny 9 ariva ety Tsararano ambony. Dia efa tonga taty ny tompona andraikitra mivantana avy eo amin'ny Jirama mijery fotony amin'izy io satria isaky ny mendo ny lohataona toy izao dia tsy mahazo rano foana ny faritra ambony ety Tsararano ambony. Ka angamba ny efa ampelantanan'ny tompona andraikitra izy io dia minisy manatentsika mba hivahan'ny olana anjaka io. Manao antsoava araka izany ireo mponina ao amin'ny fokotany Tsararano ambony mba hijerevana azy ireo faingana fa tena mahatsiaro mitondra azo fijaliana izy ireo amin'izao fahatapahan'ny jiro sy ny rano isan'andro izao.